avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena sy ny rahalatsaka nandritra ny tolona ny fandraisana ofisialy nataony Eswatini any Andrajoelina ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika androany. Olona roa hatreto no voasambotra tamin'ilay raharaha fandoran'olona telo tao amin'ny komuna tsara honenana Sahanivotry distrika Antsirabe faharoa raha nitatitra avy amin'ny OMC Vakinakaratra. Vinavinaina hiditra tanety eo anelanelany manana ravaratra sy vatomandry sy rapitsoalina ilay rivodoza Gezani. Anjaton'ireo olona nyrohitra teo anoloany Baronne Gendarmerie Ambohimanambola androany. Izy ireo izay nilaza ho voasoloiko tamin'ny resaka fandraisana ho mpiasa amin'ireo gara lalovan'ny train urbain. Any velany misa efatra ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano mahery vaika tao Maroka ny sabotsy lasa teo. Mandidina ny 5,1 hetsy ireo trabony izay voatiry nafindra toerana hoy ny manam-pahefana. Ny any Cyprien anjay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Fatina ny araba tao amin'ny kilasy tongovavy manasa no ihany koa. Anaraka ny any Cyprien anjay, hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity. Fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena sy ny rahalatsaka nandritra ny tolona ny fandraisana ofisialy nataony Eswatini any Andrajoelina ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara androany. Ankoatr'izay nampatsiasy ny antso ny mpitandro ny filaminana ho modely sy fitaratra amin'ny fanarahan-dalàna sy amin'ny fitondran-tena ihany koa ny filoham-panjakana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonan-dohan'ny Gendarmerie izay natao teny amin'ny CCI Vato tamin'ity androan'ity Gabain loa. Tsy mbola nisy atreto ny didy fampisamborana mivoaka mahakasika ny Colonel Patrick Rakotomamonjy hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ny Madagasikara androany. Nambarany fa tsy misy kisendrasendra eo amin'ny fanaovana politika fa efa voakajy daholo ny zava-drehetra miseho sy mitranga ireny. Mampanontany tena hoy ny filoha hoe avaiza ny resaka ka mahatonga an'ny Colonel Patrick milaza fa hiaran'ny fanenjehina sy kasainy fitondrana ankehitriny ho samborina tamin'ny oronan-tsary nataony tamin'ny alina iny. Teneniko isan'andro tsika malagasy dia tsara loatra lalao politika Facebook ny azo tenenina fotsiny aloha mbola tsisy didy fampisamborana zay no mahagaga anay fanontany zay rehetra hoe izy le nivoan'le didy tsisy didy fampisamborana nivoaka ny teny na taiza zay no mahagaga fa tiako tsindrina kely fotsiny ny zavatra mba tiako isitomana ny sainy malagasy dia mialatsiny ampiasa teny frantsay kely en politique il y a pas de hasard tout est calculé. Io fifanisinaiseny zavatra succession événement io mba somary isitombako ny saitsika ihany izy io misy dikany zay fotsiny teneniko. Ankoatr'izay nanome afatra ho an'ny filohalin-dahy rehetra ny filohan'ny fanavaozana androany tokony ho modely sy fitaratra izany miaramila izany na ara-pitondran-tena na eo amin'ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna na eo amin'ny fihetsika izany hoy ny filoha raha nampatsiaha an'ireo mpitandro ny filaminana. Rehefa mbola misafidy manao fanamina maha miaramila ny mpitandro ny filaminana iray tokony manaraka antsakany sy andavany ny sata sy ny lalàna mifehy azy. Ny tenan'izay nilaza fa nisafidy ny anaraka lalana sivily fa kosa hiaro atrany ny asy ny miaramila mandra-pahafatiny.
mianaraka lalana sivila dia any sivila frangola safidy hoato miaramila dia ao manaraka ny lalàna miaramila tsy hipenina gazety raha tsy mahazo lalana tsy hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna raha tsy mahazo lalana. Ny safidy ny lalana sivily aho ny officier mandrakizay foana fa ny safidy ny lalana sivily satria hiteny masombahoaka ohatrany ataonareo zao zay le isafaataoko misafidy ny lalana sivily. Momba ny fiampangany colonel Patrick fa tafiditra ao andapa amin'izao fitondrany fanavaozana izao ny mafia sy ny mpanao kolikoly. Nilaza ny filohampanjakana fa anisan'ny ezaka nataony hatramin'ny nandraisan'ny fitondrana ny ady amin'ny kolikoly, ny gaboraraka sy ny tsy matimanota, ny fametrahana ny tany tandalana. Na izany, vonina andray ireo pirofo momba izany tranga kolikoly izany ny filoha, raha misy manana izany hoy ny fanazavana. Nilaza ihany koa izy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandohana zandarmaria androany teny amin'ny CCI Ivato, fa nisy ireo zandary ny OAPF nandritra ny etsibaoka ny septambra sy oktobra 2024 lasa teo, izay efa nandraisana andraikitra avokoa. Tsy ny zandary no ratsy hoy izy fa ireny olona ireny no nanaratsy endrika ny zandarmaria. Ankoatr'izay, nanamafy ny fanambarana efa nataony teo anivon'ny fiadidiny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny filoha kolonely Randrinirina Mikael fa fanitsikitsahana ny fiandriana amin'ny pirenena malagasy ireny fandraisana ofisialy nataony Eswatini any Andrajoelina tamin'ny farany herinandro teo ireny. Manitsakitsaka ihany koa ny raha latsaka tamin'ny tolona nataony tanora sy ny vahoaka malagasy ka tsy azo ekena velively izany. Farany, momba ny resaka mandeha amin'ny mety anovanan'ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta, nilaza ny filohampanjakana fa mbola mandeha ny tombana momba izany amin'izao fotoana. Ny fiatrehana ny rivo-doza no imaso ny fitondrana amin'izao raha ny fanazavana. Ny hainy malagasy mpiray-tanindrazana mety ho voakasika ny rivo-doza aloha no jerena sy mila fiomanana amin'izao ary avy hatrany ny azo any tapany antsinanany nosy ny filohampanjakana androany ihany. Miresaka an'izay fokoanandoha ny zandary zay sika vonina eno sy andraitsikera ahafahana manova fitondratena. Azy fomba fiasa ireo zandary ho ny tompon'andraikitra nandritra ny fanokafana ny fokoanandoha ny zandarmaria androany. Isan'ny zava-dehibe hodinihana amin'izao fotoan'izao ireo didim-panjakana momba ny zandarmaria sy ny famerenany indray amin'ny fifampitokisana eo ampitandro ny filaminana sy ny vahoaka malagasy. Kabain loha. Maro ireo mpitandro ny filaminana miasa ao anaty fahamarinana sy fahitsina eny anivon'ny toby sy vondro-toby-baritry ny zandarmaria manerana nosy, fa tsy vitsy ihany koa ny zandary mbola manao ny asa sy toetra tsy mendrika ka manimba endrika ary voninahitry ny zandarmaria mpirenena. Efa nandraisana fepetra ireo ny OAPF ary mbola andraisana fepetra ihany koa izay mbola mini manohy izany fihetsika mamoafady izany, hoy ny ministra délégué misahana ny zandarmaria androany. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikaonandoha ahafahana manitsy sy manavao ny toetsaina fitondrantena eo anivon'ny zandarmaria mpirenena. Mbola ny OAPF sy manao fihetsika sy confiança mamoafady ary manatsy endrika za mankety ny finaritra zandarmaria soany ary manimba ny kohy mampifandreka zandarmaria sy vahoaka ny zandarmaria sy fiarovana sy firenena. Vonina tany zandarmaria hirosa ny fanavoza sy fanarena hitady sy ampiaraka ny fomba mety ahafahany vahoaka malagasy maro zandarmaria azonto azo tikisana sy mandeha ka afika araka tombo izy mihera fototra saniny dia fiovana miantomanjakana ny vahoaka sy manana. Araka ny fanazavana, efa natomboka tamin'ny volana novambra 2024 ny fakan-kevitra teny anivon'ny fohibeny toby sy vondrona ary fileovan'ny zandarmaria manirana nosy. Ireo hevitra azo nandritra izany no anaovana atrikasa amin'izao fikaonandoha nasionaly izao. Tonga eto andrenivohitra avokoa araka izany ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fari-pibaikona rehetra eo ny anavaozana ny didim-panjakana mahakasika ny zandarmaria fa anisan'ny dinihina ihany koa ny ijerena maha olona toy ny zon'olombelona sy ny sisa. Zavatra hodininao zany dia voalohany indrindra ny fanavaozana an'ireny texte rehetrarehetra efa tamin'ny taona 1970 ny akamaroany dia hodininao ny fanavaozana an'izay. Hodininao anatin'izay ihany koa ny rafim-pibaikona eto anivon'ny gendarmeria. Hoatsaraina mba hifanakaiky kokoa zany ny mpiara-miasa dia
mifanakaiky ihany kokoa ny samy mpitandro ny filaminana. Hodinianao anatin'izay ihany koa ny fitantanana mahakasika maha-olona, ny ara-bola sy ny ara-pitaovana. Dia ny farany dia tsy kely indrindra dia ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny vahoaka. Fanarenana ny gendarmerie mba amerina ny fifampitohisana, anamafisana ny fandriam-pahalemana ary anompona tsy misy fetra ny tanindrazana no loha-hevitra amin'izao fikonan-dohana gendarmerie izao. Vonina iaina, andray tsikera, anova famindra, hiasa anaty fahadiovana sy tsy misy kolikoly, hahay andray sy ifandray amin'olona ary fitondrantena mendrika ny gendarmerie raha ny voalaza ny lehibe ny fibaikoana sy ny ministra ary ampiarina arahina fihetsika izany fa nambo hoenty miasa izany raha ny fanazavana. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity, olona roa hatreto no voasambotra tamin'ilay raharaha. Fandorana olona miisa 3 tao amin'ny commune tsara honeny Anasahany Votry distrika Antsirabe faharoa. Raha nitatitra avy amin'ny OMC vakina karatra niakatra fampanoavana androan'ilay raharaha ary mbola mitohy ankilan'ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Andrindrina Rendriamertsokolo Antsirabe. Taoriny tranga fandoroana olona velona miisa 3 izay niseho tao amin'ny commune tsara honeny Anasahany Votry distrika Antsirabe faharoa fatry vakina karatra dia nampiantso mpanao gazety ny alady ariva fa 9 volana febroary 2024 lasa teo ny avy eo anivony OMC rehefa avy nidina ifotony tany atoerana ary nanao ny fanadihadiana rehetra mahakasika ity raharaha ity. Raha ny fantatra dia tamin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity no niatombohan'ny raharaha tamin'ny alalan'ny von'olona izay nahafatesana tovovavy iray ka nahavaroroy olona miisa 9, 3 vavy sy 3 lahy. Ary anisan'izany ireo 3 lahy izay efa nodimandry notorana velona ary ireo 3 vavy no manono fampitorana sy ny fanadiadiana raha ny fanazavana. Vehivavy ny 3 ary lehilahy ny anaky 3. Rehefa tonga tao amin'ny poste gendarmerie ireo olona 9 ireo dia nivory ny vahoaka ary niteny sahady ny hoe omeo anay ireo olona ireo manaovana fitsaram-bahoaka raha tsy izany nidorana ny poste gendarmerie. Rehefa izany dia narefa petra ny zandary, narefa aloha izy 3 vavy mety ny zandary anankiroa ho aty Antsirabe zany. Tonga tokoa ary ny vahoaka niriotra avy any miaraka amin'ny lasantsy hoe aiza ireo olona ireo ary efa nanomboka nitoratoraka sy androba ny commune. Tsy afaka nanotra moa ny zandary sy be ny tanàna izay nandresy lahatra an'ireo vahoaka ireo dia lasa n'ireo vahoaka ireo zany. Izy 3 lahy dia tsy hiverena kotsony angamba ny zavatra nitranga fa dia reny zavatra hitantsika reny zany. Tsy marina ny filazana fa velona ny iray tamin'ireo olona miisa 3 notorana velona ireo raha nitatitra azo avy eo anivony OMC vakina karatra ary vao marina ihany koa taorian'ny fanadihadiana nataon'ireo mpitsabo tany atoerana fa tsy bevoka ilay vehivavy izay nolazaina fa bevoka fa fantatra kosa fa nahitana tataka teo amin'ny kibony ary tonga hatrany amin'ny fehany izany izay ahina ho mety von'olona raha ny fanazavana. Ny exhumation natao sy fijeren'ny dokotera natao tamin'ny 7 volana febroary dia tsy nahitana aloha fa bevoka izy. Azoko tenenina aminareo zany fa ny vadiny raha miteny fa manao fanabeazana izy ny vadiny. Ny zavatra tsy azo lavina kosa nefa dia tataka ny kibon'ilay vehivavy. Izy nefa tsy misy zaza rano constant ny dokotera. Dia eo zany ny hoe raha ny filazana tany am-boalohany dia ny hoe ny tontolon'ny omby. Kanefa kosa ny conclusion ny dokotera tsy maninona avoaka zany dia ny hoe objet tranchant nanotatahana ny kibony. Dia misy hatrary akaiky ny fehany ary zany misy tataka. Zany hoe misy suspicion ana famonon'olona zany ao anatin'ilay izy. Zay no mahatonga ny fitsarana manao an'ny fanadihadiana mikarika hoe inona marina ny zava-misy. Somary olana kely fotsiny moa zany le 3 lahy maty dia le 3 vavy aloha makatsika information. Zay ny entsona nareo vahoaka ny tontolon'ny omby marina izy hoe samy vonon'olona. Satria ny version amin'ny fianakaviana voalohany dia ny hoe ny tontolon'ny omby avy eo nefa ny hoe nisy namono rehefa natao ny exhumation tena tataka marina ilay kibony. Fa ny zavatra tsy azo lavina kosa dia ny hoe tsy nisy zaza tao. Olona miisa 2 efa voasambotra mahakasika ity raharaha fandorana olona velona miisa 3 ity ary mbola mitondro fisamborana arakaraka ny fivoarany fanadihadiana raha nanambarany lehibe ny fampanoavana eto Antsirabe. Ilay raharaha nahafatesan'ilay tovovavy kosa no niakatra fampanoavana androany alatsinainy 7 volana febroary 2024. Ny dossier faharoa zany izay nanaovana fanadihadiana no hoy ilay fandorana anisy 3 lahy ka ny samborana olona anankiroa nresahany commandant groupement teo dia mahakasika n'ilay ramatoa hitanareo any amin'ny sary nanoraka lasantsy izay olona akaiky
ka hita identifie ao anatin'ilay vidéo tsy mijanona amin'izao akory ny fisamborana fa arakaraka ny fivoarany toedrara no ahafahana miaino olona na misambotra olona. Ny fisamborana olona amina zavatra tahaka an'izao dia mety fiarovana ny aino, fiarovana ihany koa ny vaovao izay mety omena. Iantsona antsika rehetrarehetra zany izay manana vaovao sy ilazana amintsika rehetrarehetra ihany koa tsy hanelitsao fa mba zavatra voapirofo vita recoupement zay vo avoaka satria miteraka sahony resaka ny zavatra nisy. Ny azo lazaina maty le telo lahy fa tsy hoe tsy maty zany. Raha misy olona manana information milaza fa tsy maty izy fa maty izy fahafantarana itra. Ny ankety mikasika n'ilay fandoroana olona zany dia vao miandoha mamerina ihany zany ny fampanohavana fa ny fampanohavana dia mahampanjaka ny lalàna ary tsy milefitra manoloana ny fandikan-dalàna ataon'izana izy. taoriny ty tranga izany seho tao amin'ny commune tsara honenana sanivotra ity dia nisy ny fiapetrany ray sy ny avy eo anivony OMC Vakinakaratra ka mpitandro filaminana maherin'ny 10 lano efa nalefana toerana amin'izao fotoana izao ho fitandrovana ny fandripalemana. Nisy ihany koa ny fombafomba nataona ny tsitsika izay niarahana tamin'ireo olobe sy tangalamena tao amin'ity tanàna ity ho fampahafantarana fa fandikan-dalàna ny tranga izany seho. Andrasantsika ry hoezahana ho tatenina miandalana atao anatin'ny fampalalamba avao hatrany ny fivoaran'izay raharaha zay. Fa tokony hanaovana fanadihadiana ihany koa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina fa tsy ho variana mamy Ravatomangy isika. Ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana androany ny filoha teo aloha izay mampiasa serasera ampisaraham-bazana samy malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin'ity solombavam-bahoaka dia hatrany ka atao Andriatsilava. Tsy tokony ho variana amin'ny raha Ravatomangy fotsiny ihany isika fa ny famitorana ny Andry Rajoelina ny tokony fantohana mafy. Hoy ny solombavam-bahoaka raha naneho ny heviny taoriany ilay fandraisan'ny Eswatini ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tokony hanaovana fanadihadiana i Andry Rajoelina ka hampahafantarina azy ireo zavatra tsy nety nataony. Manimba sainy vahoaka malagasy sazo atao regny manotroina ny fiainam-bahoaka eto amin'ny tany sy firenena zavatra salama regny zany. Ka haoka sika ao tokony mailo, tokony rahina sika zany. Zay foana. Raha sika mitady fanavoazana malaky tsara sika dia tokony rahina sika zany. Tokony agname courage n'Andriamantoa Colonel Mekela sika sara fatasika ne dia zao e. Raha sy Andriamantoa Colonel Mekaela nanao déclaration teny amin'ny Kapsady azy nao dia rava ny tolona n'izay toetra zany teto Madagasikara. Rava ny tolona n'izany tima zany mpana politika manontolo eto Madagasikara. Satria agnatin'ny filotaona moa ny tima sy nahazo favela teto. Ka agnatin'ny filotaona mpana politika teto sy nahazo favela teto. Dia ilaza ve ianao zany sy avy amin'ny Colonel Mekela tonga sika lasa ohatran'izao. Nahazo liberté daholo mpiasa manjakana mba mandeha ny fiainana malagasy. Inona ka ny problème sika amin'izao? Mba miezaka manao ny fanjakana mamany zavatra nitakisika teto amin'ny 13 Mai. Tokony ho mailo ny mpitona fanjakana hoy izy fa mafy ny serasera sy ny fampisaraham-bazana ataony ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eto Madagasikara. Nambarany ihany koa fa mety misy firongony amin'ireo ZNZ ireo. Mafy ny communication Andry Rajoelina io farany zavatra hainy io. Mahay mampiady olo tokony ifanaraka amin'ny mpitondra firenena aty haindreo manao ny zavatra zany. Ka raha sy mahay mitanina zany izy nao ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia vony virisin'izay. Andry Rajoelina misy zany hoe nahampiady ny président ny fanavoazana io sy ny lehibe ny gouvernemanta. Hain'io Andry Rajoelina io koa mampiady sahala amin'ny hoe mampiady amin'ny olona izay iara-iasa amin'ny Andriamantoa filoha fanavoazana hainy Andry Rajoelina manao an'izany. Rajoelina zany ake na olo miara-miasa aminazy zao nampiadiny tamin'ny fotoanariny. Ka raha vao sika sy mahay an'izay dia vony volam-pandrikany zany. Ka haoka tokony mailo fa farany zavatra hainy Andry Rajoelina izay filoha teto aloha zany azy nao ny mampiady olo. Mampisy virisina mampisy sain-drasy hampiady noho ny fanaraka zany. Exemple nahazo ny Razona mampiana tamin'ny mbola Razona. Alavainy fividianana zany izy darasiny le virisy hoe zao ataony vadinao zao ataony zao dia ainy farany. Sara ho haisika zavatra zay fa aza mandimanda marety fotsiny zany fitona amin'izao fotoana aza mandimanda menangarety tompoko fa mandady ny trambo. Fa io zany dia mila fongorona hatramin'ny tongotriny zavatra ataony Andriamantoa Andry Rajoelina. Fa maro ny fanehoan-kevitra avy amina olom-pirenena, mpanao politika, olom-boafidy sy olom-boatendry mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny prime ministre teo aloha Ntsay Christian izay samy nanamafy fa tokony ho raisina ny fepetra mikasika azy ireo amerenana ny fananany vahoaka malagasy norobaina tsy ara-drariny nandritry ny taona maro. Samy efa nanamafy ihany koa ny rehetra fa tsy fanenjehana olona no atao amin'izany fa famerenana ny tany-tandalàna ady amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota ka tsy hisy intsony ny olona ambony lalàna.
Vaovao ny toe-karena vetivety manana tolotra ara-pizahantany maro tsy mbola voatrandrakisika kanefa azo isariana aby izany tany misimisy kokoa. Tsy onona fotsiny amin'ny fampiratiana toy ny salon ITM sy ny maro hafa ny fisariana aby izany tany hono minisitra tompon'andraikitra sy ireo mpisehatra fa irosona ihany koa ny serasera amin'ny tambazotra sosialy sy ny internet amin'izao fotoana izao. Tojondrina tahiry no mitatra ny antsiprian'izay. Azo akarina ny tany mpizahatany vahiny tonga eto Madagasikara ary azo akarina ihany koa ny tolotra eto an-toerana hisarika azy ireo ho tonga maro eto amintsika. Antom-pisian'ireo foara iraisam-pirenena momba ny fizahantany eto amintsika toa ny ITM. Mifanena amin'izay ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny mpisehatra sy ireo mpizahatany. Satria tsara ho fantaritsika fa efa nampidirina teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra ny code du tourisme. Code du tourisme zay efa tsy nisy fivoarany tanatin'ny 30 taona. Zay zany tantsika hoe zana ho kitihana daholo ny sehatra rehetrarehetra mba ialana amin'ilay hoe fizahantany mahazatra ohatr'izay fanao dia be dia be zany ny ahafahana miimplike sy mampiditra ny sehatra rehetra izay fahita fa azo aporoporona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny nomerika, azo amidy amin'ny alalan'ny fampiasana internet sy ny tambazotra ihany koa ny tolotra ara-pizahantany eto Madagasikara fa tsy voatery amin'ny alalan'ny fampiratiana tahaka izao ihany. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana ho an'ny andiany 12 amin'ny salon ITM sy ny andiany 7 amin'ny salon IHSM. Du coup mbola maro ireo tolotra tsy fantatra be sy maro mbola mitrandraka foana zay mitrandraka tolotra vaovao ahafahana miprésente anazy amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny farany dia nataontsika hoe diversification na canaux de communication tsy mijanona amin'ny fanaovana salon international irery tsony ny office national fa manao voyage de presse, manao voyage d'influenceur miditra amina sehatra vaovao izay malina dia malina ny tanora amin'izao amin'ny plateforme amin'ny réseaux sociaux ohatra misy ny Instagram, misy ny TikTok afahana ataoko hoe misarika karazan'olona vaovao sy mampiseho karazana produit vaovao. Izay ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 14 ny volana Jona 2024 avy izao. Ho an'ity andiany vaovao ity, vinavinaina ny fiarah-miasa amin'ireo mpanohana sy mpiara-miombonantoka miisa 50 ary ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo mpampiranty miisa 500. Miveriny indray ny adevitra mahakasika ny karama farany ambany eny anivon'ny sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao. Tahorian'ny fanambarana nataony teo anivon'ny GEM nanivondry ny orinasy eto Madagasikara fa karina 3 hetsy ariary ny karama farany ambany amin'izao fotoana izao. Tsara ny fampiakarana ka saina tao saingy efa tsy sahaza ny mpiasa malagasy tsony zany hono teo anivon'ny sendika fisemareta amin'ity androany ity. Tojondrina tahiry. Ampiakarina manomboka ny voalohany volana Martsa 2024 avy izao ny karama farany ambany ho 3 hetsy ariary ho an'ny squad M1 taorian'ny fifanarahan'ireo mpiara-miombonantoka ara-tsosialy izay nisolonin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar, ny fivimpama, ny fivondrona ny mpanara malagasy ary ny CTM na ny conférence des travailleurs de Madagascar hoy ny tatitra. Aroso ankatoavin'ny Conseil national du travail et de l'emploi io fifanarahana io ho fampiarana azy. Tsara ny ezaka efa natao saingy tsy ampy hoy ny avy ao anivon'ny fisemare amin'izao taona 2024 izao mbola misy mpiasa malagasy mikara-malatsaky ny 3 hetsy ariary mahamenatra. Iray tapitrisa ny sahazan'ny mpiasa malagasy ankehitriny hoy ny fanazavana. Ka raha io le 300 000 ariary io zany raha io zany no hoe heverina hoe io ny karama farany ambany dia ataoko angamany raha le budget type zay fanavoaka ny fisemare dia mety ho fatrano fotsiny. Dia iza zany ny sakafo, aiza zany saram-pianarana, fitsaboana, ny laoka sy ny sisa ny sisa. Ny fahitana aiza aloha zany sofa misy ny friperia na ny tenisy io na ny akanjo dia mba hitantsika mpiasa mba madio ihany to mba mikiraro ihany fa raha io karama io tena miteny aminareo fa tsy sarotra ny mitantana an'io anatin'ny 2 volana. Raha anatin'ny 2 andro izy dia azo atao tsara mitantana an'izany fa raha anatin'ny 2 volana za miteny amintsika rehetrarehetra miteny fotsiny zao ny frais makany eto filiaranke amin'izao 100 000 ariary dia atao vorony kajo hoe ny piasa eto Antananarivo eto Analamanga tsy piasa avy eto ihany fa avy any faritra eto Madagasikara ka raha za ataontsika hoe 300 000 ariary zany kajo amin'ny fotsy miankatra le izy fa fahitana izy aloha zany tsy mbola rariny ary tsy mbola mendrika ho an'ny mpiasa malagasy raha io 300 000 ariary io. Valy teny ambaran'ireo orinasa matetika rehefa misy ny adevitra mahakasika ny karaman'ny mpiasa ambany ohatran'izao ny fahasairanana sy ny tsy fananana fahafahana hampiakatra. Ny adevitra ao amin'ny Conseil national du travail et de l'emploi eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ny fanjakana ny vahaolana hoy ny fanazavana tsy isiny ny fanambakana miopapana ary isiny ny marimaritra iraisana.
na dia hoe mivoaka zany hoe io no tapakindrotota hoe io no karaha mifariny ambany mbola betsaka koa mbola tsy ampiatrany io fa io le hoe 14,5% io zany a raha io nijerena raha mpitahainy amin'ny vidim-piainana dia tsy akory ny atao hoe karama ahafahany mpiasa miady amin'ny fiainana so dia tokony any amin'le hetra koa ngambany no tokony jerena zay nge mahatsara hoe resaka dialogue ty travail ty dia any amin'ny CNT zany samy manana fitakiny ny mpampiasa mety afaka hiteny hoe mba alefao le hetra ohatry zao zay syndicat koa mpiasa koa mety afaka hiteny hoe le IRSA ohatry zao mba amboaro e satria raha mpiasa mahantra no mbola frappena IRSA ary arakaraky ny mety izy sy ny fisondrotana mampiakatra an'le IRSA dia lasa ohatranay teo ihany teo ny vidim-piainana nefany a tsisy IRSA zany fa miakatra foana ny vidim-piainana dia zay mahatonga anay amin'ny teny hoe dialogue io fampiresahana io hoe tena io tokoa ohatrany ve dia miditra antsehatra zany ny fanjakana satria raha-pirenena ny fisondrotana tsy aivona 5 taona lasa izay tamin'ny voalohany volana May 2024 no nolazainy Andry Rajoelina ny ampiakarana ny karama farany ambany na ny SMIG ho 5,4 isam-bolana raha 2,4 izany tsy tanteraka ilay fampiakarana ka tsy nisy toy intsony ny resaka ratsy amin'izao 4,4 izao indray Fifanarahanam-piara-miasa miisa 4 no nosoniavo ny fanjakana malagasy tamin'ny alala minisitry ny asa ny fampananan'asa ary ny asa mpanjakana nandritra ny fahatongavany tao Korea Atsimo niaraka tamin'ireo teknisianina maro. Fifanarahana namorana ny fandraisana fampiofanana sy fianarana teny koreanina sy ny fitsirihana fisitrahana asa maro ao Korea Atsimo ihany koa. Isan'ny voakasika izany ny asa fanorenana hanjono ny asa fanamboarana sambo sy ireo karazana asa samihafa ireo sehatra tsy miankina ao Korea Atsimo izay mitady mpiasa mandidina ny 5,000 amin'izao fotoana izao ary isan'ny sitraka izany ny tanora malagasy. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zany hoe misy opportunité d'emploi aty Korea mila main d'œuvre BTP zareo itsika kosa manana tanora BTP izay mitady lalana asa dia izay moa no antony hoe hitady izay mahasoa an'ireo tanora malagasy aty amin'ny firenena koreana. Ny tombony an'ireo tanorantsika moa dia ny fahazahoan'izy ireo fanatsarana fahaiza-manao na renforcement de capacité sy renforcement de compétences eo amin'ny sehatry ny paramède moa ny infirmier sy ny sage-femme zany hoe fa manana an'ireo traikefa ihany ireo tanora ireo any Madagasikara fa amafisiny izay tonga aty dia miditra avy hatrany izy ireo eo amin'ny sehatry ny asa satria efa misy le débouché mitady an'izay asa izay ety atoerana dia toy izay koa ny resaka fanamboaran-tsambo ho ampianarina an'le traikefa mahakasika an'io fanamboarana sambo io le tanora dia avy hatrany dia hiasa ihany koa. Nasanaty izany mila mianatra ny teny koreana izy ireo alohany ho aty no misy fianarana teny koreana eo amin'ny 4 bolana ka hatramin'ny 9 bolana eo any Madagasikara. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anaty doka fohy fivoaran'ilay rivo-doza gezany amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fitsaram-bahoaka sy ny fomban-drazana manahoana ny fipetraka izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Zareo no andeha hividy fanomezana Saint-Valentin ho an'ilay olo tiako. Mila gâteau Saint-Valentin ho an'ilay malalako fa aiza reny no andeha. Zahay tsy mila mieritreritra intsony. Toerana iray, magaza iray, Cosmos. Iaino ity volana love ity miaraka amin'ny Cosmos. Isaky mividy entana manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars mandresa anjara amin'ny tombola volan'ny love izay mety azonao vakansa ho an'olon-droa Anne Maurice sy pont d'achat maro hafa. Misy tra ihany koa fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato amin'ny entana sasany. Ny volan'ny love ato amin'ny Cosmos manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Efa full taona mahery zao ny siny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho.
za aloha tena efa ela ny afapo e satria izy no vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakay tegna tiavako extra propre, izy managna hanitra maro be, surtout parfum floral. Tiako e. Tianao fo ma chérie, fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany ny extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany defa hoe extra propre. Tompiny fahadiovagna. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, fa tenga réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait marisa carazani. A gagne roche, alle tenga toche. Mina metemna. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainan-kahalalahana. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo aina. Perfit, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. Avec les mails avec AP, Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit l'offre au Mireille. Ah, le bêtis c'est un nouvel de recherche. Msutran fait one chondre. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche fa trop bêti mi artorti. Ji, fa les resources à refa ou tenekwe apitra fibrine. Fibrine? Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny asa tao akaiky ianao. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Vinavinaina hiditra tany teo anelanela manana ravaratra azy vatomandry sy raha-pitsoal rivodoza gezany. Miatra arak'izany filazana loza manambana ho an'ny distrika maro fony foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity andro an'ity. Anomboka ikorontana ny andro amin'ny ilana tsinanany Madagasikara raha-pitsoariva. Raha nambarany teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Hiditra ny tanety raha-pitsoal amin'ny tanjaka rivodoza mahery izay tafiotra manodidina ny 100 kilometatra isan'ora. Ilay rivodoza Gejany ary hitondra rotsakorana betsaka izay mety hatratra 50 milimetatra ao anatin'ny 720 ora. Ahina araka izany fiakarany renirano, tondra-drano, fiotsahan'ny tany sy ny maro hafa ho an'ny eto voatany ny abetsaky ny rotsakorana andran'ny fanazavana trany. Ary mety ho tonga hatrany amin'ny 10 metatra ny avo ny ranomasina. Manan-kera araka izany filazana loza manambana ho an'ny distrika maro. Ny rotsakorana ihany koa moa betsaka be zany miaraka amin'ity rivodoza ity dia ho fiomanana sahady ao anatin'izay dia misy na miova zany zao ny filazana loza ho an'ireo faritra rehetra izay navoaray an'izay mampiatra ny filazana loza manambana fa miloko mavo zany zao ho an'ny faritra Matsoa
miany amin'ny faritra Analanjorofo Atsinana na loatra Mangoro Analamanga Betsiboka miany amin'ny district Anantalasy Andapa Mandritsara miany am-pefandrina varitra ihany koa torak'izay fanairana kosa loko maitso ho an'ny Boulave Tasy Vakinankaratra Melaky sy ny any Menabe satria kombanana mikisaka mamakivaky ny avoatany zany tiribosity ohatrany fidirany atamety ho an'ny rapitso ariva izay. Ho fiatrenan'ny Rivodoza nanambarany Prime Ministra nandritra ny fivoriana teny amin'ny BNRC fa tsy maintsy apetraka avokoa ny pekady sy ny fepetra rehetra ilaina na mialoha na mandritra na aorianan'ny Rivodoza ho fiarovana ny ain'olombelona. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaraha-maso manokana ny avo ny rano eto Antananarivo renivohitra, indrindra ny todi-drano Ampahhitrosy. Araka izany, vonona ny governemanta hiatrika ny Rivodoza ankehitrany ao anatin'ny fiaramentana amin'ny vahoaka malagasy. Dia nojerena tato aiza ny mety ho lalan'io Rivodoza io dia efa satria efa voaingana kely nisy ilay Rivodoza nandeha dia raha fijery azy zany dia misy faritany iverenany indrindrindrindra zany ny voany amin'iny Melaky ka nijery zany zahay ny plan de contingence hoe inona daholo ny fitaovana sy ny sakafo rehetra ary ireo site d'hébergement ahafahana mandray an'izay mety ho traboina ny fanazavana trany tombana nandalo ny tapany avaratry ny faritra Analamanga ary azo ny faritra Bongolavy ikedrany ny andro ny Alarobia ary vinavinaina ivoaka an-dranomasina any amin'ny faritra Menabe ny Alakamisy raha nitatitra trany. Miresaka an'izay Rivodoza hatranisika mahery ny 700 ny isan'ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Fity ao amin'ny commune Bohibao district Anambohidratrimo. Miditra amin'ny andro fahadimy amin'izao ny fandraisana an-tanana azy ireo izay fandrombonan'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary amin'ny ministera amponina sy ny firaisan-kina sy ny maro hafa. Androany nanateviny izay fanohanan'izay ny solombavam-bahoaka Anambohidratrimo miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny saika fianakaviana marefo ny akamaroany ireo trabona noho ny teo anivon'ny ministera amponina ka ilaina ny fiaraha-mietany rehetra isin'ny firaisan-kina araka ny anarany ministera. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Tonga eto moa zany zay ny zareo vao ministeran'ny mponina sy miaraka delegué-mpanjakana sy mpitandro filaminana mijery izy ny zavatra misy ety amin'izao toerana misy ny trabony zao. Soron'Andriamanitra aloha hoe tsisy ny ainana foy tao anatin'izay vona nisy zay. Ao ihany kosa ny fahasahiranana maha-olombelona dia tonga eto izahay ary tsy manadino amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireto ministeran'ny mponina reto mitondra n'izany fanampiana izany satria rehefa tsy raha ihena amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro ny vahoaka malagasy rehetra. Nanolotra sakafo nanolotra jiro ho an'ireto trabona rehetra eto anivon'ny fokontany Morondava Andramiarana sy Andranoro Andramiarana. Hatreto aloha izany dia laka no hivezivezena angalana an'ireo etan-kelany trano fa tena mbola tsy azo hivezivezena moa misy ihany koa ireo trano efatra izay no nirodana. Miezaka manao ny fandaminana isaky ny toerana isaky ny taonty hametrahana azy ireo ary mampianatra ihany koa ny ministeran'ny mponina amin'ny fahaiza-miaina. Lafomba hafa nrohitra teo anoloany ny biraon'ny Gendarmerie Ambohimanambola androany ireo olon-jatony mitaraina ho voasoloky tamin'ny raharaha fitadiavana asa teny an-toerana. Tokony handray ny asa ny araka ny nampanantenana azy izy ireo androany 5 miverin-dalana raha ny fitarainana tamin'ity androany ity izy ireo izay nakana vola 7 alina ariary no mihoatra avy ho takalo ny fampidirana azy ireo hiasa amin'ireo gara lalovan'ny train urbain. Daniela Minorso. Olon-jatony teo androany no nirotra teo anoloan'ny biraon'ny Gendarmerie Ambohimanambola mitaky ny fandraisana andraikitra ireo zandarima manoloana ny trangana fisolokiana nataona vehivavy iray milaza ho lehibe ny mpiasan'ny gazy any Ambohimanambola. Ireo lasibatra izay nakana vola 7 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary no mihoatra ho takalo ny fampidirana azy ireo hiasa amin'ny gara masinina lalovan'ny train urbain.
ohatr'izao zany atomboan'le izy nisy io madama io zany mana relation be dia be aty Ambohimanambola aty dia zay manana totoana mipetraka aty dia hoe izy ony misy recrutement ozy izy gara am'le machine be dia be vao isokatra dia rehefa mampiditra olona ozy izy zay 7 alina isan'olona io ozy izy tsy vola anako ozy izy io fa an'le be anay tsy misy hoaniko io na ny kely ozy izy fa ampidirana anareo hiasa fotsiny io dia manaovinareo dossier CV photocopie kara-panondro résidence nalain'le dossier androtriny dia tsy maintsy dia nalaina le 7 alina na me promesse le madama mpiasa-panjakana fixe hony dia mandray karamanareo izy 2 millions farany ambany mandray volonareo isaky saraina varinareo isaky nyle 15 saraina menaka dia resy lahatra zay zao ohatranay manokana folo zay nanangalany io madama io 7 alina isan'olona dia ozy izy hoe misy concours tonga le daty nomezany an'le concours niantso indray mbo dia sy misy miantso hoe zay atao amin'ny DGTT ozy izy dia ohatraohatra tsisy indray fa aemitra le concours dia avy eo dia tsisy indray nefa talohan'io concours io zay fa nasaina katy antranony nomeny taratasy ty atao Saint-Germain ozy izy fa ty fotsiny ny zavatra ataona ty no mivoaka any tsy nisy indray le concours avy eo raha ny voalaza tamin'ireo lasibatra trany androany izy ireo no tokony hatrika fiofanana sy andray ny asany tsirairay avy saingy ny verimaina izy ireo raha ny fitarenana trany laza izy fa hoe chef de gare anambomanambola izy nefa raha tefa nanaty adina zany le zavatra tsy chef de gare izy fa anisan'ny famidemy anazy ao dia ireo olona rehetrarehetra eo fa nakany vola 7 alina tsirairay avy misy ary maherin'izay dia efa nizarazaraina le poste Ambohimanambola mandroseza morona kony tonga tany le ankizy androaniny eo fo tsisy ninona tsisy formation zany tao fa hoe tsisy ninona fa nale madama raha ony efa nitsoaka dia zay mahatonga le olona reo mitakiny ana lasa ohatrany lasa kolokolo zany le izy dia ohatrany tena hoe matory eo mitady asa le ankizy tsy fananany vola nefa solokina indray le ankizy avy eo dia na tena eritrereto amin'izany tena problème be le zany tsy mbola hita popoka hatreto ilay vehivavy voalaza ho nisy loka ireto olona anjatony ireto taorian'izay notazoniny teo anivony Gendarmerie Ambohimanambola ny vadin'ilay lehilahy voalaza fananao ny fisolokiana nirohitra teo anoloan'ny birony zandary avy hatrany ireo voasoloky nitaky ny fanasaziana sy famerenana ny volan'izy ireo manoloana ny filazana fa misy olona mandrava sy mivarotra tany antsokosoko amin'ny fokotany Ankilibe commune Saint-Augustin district ny Toliara faharoa nitondra fanazavana sy nanomeny heviny ireo voatonona fanakany tany mifanila ny resaka hoy izy ireo ka samy manana ny azy ireo mifandona anatin'ny raharaha amin'izao fotoana izao tsy tokony izy fiantraikany amin'ny fiainan'ny fokon'olona ihany koa zany satria voafaritra mazava anatin'ny karatany ny fizarana ao anatin'izay andora tsika ny fanampanazavana iaho na dia tsy nianatsy mba anisany nandeha lakilasy avao mahay lalàna zany titre borné zany inatakable tsy possible raho zany hangalaky tanin'olo titre borné ampoliko ndraika tsy possible hangalaky tanin'olo titre borné fa kosa itoitany lova ihano ifilantsoa amin'ny babany dia io ro handesy lafa mana titre zany tena tany Ankilibe toy manontolo halany tena miaraka anatin'izay titre zay ao tsy soa zay raha zay fa manjary mifanola amin'ny tilongo tena fa aleo ze ahiareo ze tsy ahiareo ndozy manatany bevata biby titre nefa mbo mangalaky ahikio zahay mifanefitsy efitsy zao ro ialianay nao titre ndozy efitsy ialianay io tsy ahindrozy io fa ahiky fa raha tiako hay zany lafa ndrozy manahaky io mangalaky topo hijery azy hoe anaty taninareo va le tany fa tsy anatiny laha vo anatiny miala tsy miala tany amindrozy zay avao raha tiako hambara tsy miala tany aho laha vo anaty titre ndrozy le tanyko miala tsy miala tany zao mateti-piseho ary tsy ahitan'ireo mpitondra ny fandimby avaolana ny trangana fitsaram-bahoaka eo ny olana amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana sy mpitandro ny filaminana fa lesoka ihany koa tsy fampiny ny fanabeazana sy ny fanetanana manodidin'izay hitondra ny anjara birikiny amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena tsy hanao fitsaram-bahoaka izay ny Kolo TV FM manio ato anatin'ity zanam-pandaharana Kopinao ity. Kopinao ekena zany fa mamparary fo ekena fa tsy mety ny ataon'le olona tratram-body omby ary izy tsy tokony ho fitsaram-bahoaka fa misy rantsana ara-panjakana izay ny fitsarana no tokony no manadiady lalina sy
manameloka zay le olona voazo saziana amin'ny sazy izay tondrony lalàna. Ny lalàna sy ny fifanarahana iraisan'ny pirenena, ny lalàna malagasy samy manameloka ny fitsaram-bahoaka. Voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana eo amin'ny 95 arovan'ny lalàna ny zon'ny olona rehetra iaina. Tsy azo atao ny manala ain'olona amin'ny fomba tsirariny. Tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin'ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny maha-olombelona. Migady izay manao fitsaram-bahoaka fa tsy afa-miala ihany koa ireo mitaza-potsiny na makasary na horonan-tsary an'ireny fandikan-dalàna fa minon'olona ireny. Dia le olona mankafy eo an'le izy reny koa tsy afamaina satria non assistance de personne en danger. Mananafatra ihany koa izay mahakasika antsika rehetra mpikirakira ny tambazotra sosialy. Mila mitandrina, mila mailo isika ary mila endry amin'ny fampiasana ireny tambazotra isan-tokajiny ireny mba ahafahan'ny vahoaka manana fitoniana ary mba samy andanjalanja izay zavatra na sary na tranga zarainy. Mila manamafy ny ezaka ny fitondram-panjakana iverenany ny fahatokisan'ny vahoaka ireo rafi-pitsarana sy ny mpitandro filaminana. Mifanindran-dalana amin'izay ny olom-pirenena tsy tokony hanimba ny hoaviny amin'ny fandikan-dalàna. Crime izany, crime folo taona farafahakeliny migadra. Dia eritrereto in'olona iny matinao fa iny koa politika. Fanahinina mihitsy ny vonoko reto olona reto tena peine maximum mihitsy mety ho azo amin'izany satria fanahininao mihitsy le izy hoe ho vonoko hitanao ao dia vononao fa tsisy resaka hoe zavatra hafa tany ambadika dia tena mamono akitsirany fotsiny. Fikasihan tanana indray mandeha monjy mety atonganao any am-ponjy. Aok'izay ny fitsaram-bahoaka. Kopinao zay. Ao anatin'izay fanio-kevitra samihafa mandidina ny fitsaram-bahoaka izay, tsy manao sorona olombelona ny fomban-drazana malagasy ompitakasina ranan'io ny heviny, manoloana ny von'olona etseroa amin'izao fotoana izao, habibiana sy toe-tsaina mpamosavy ny famonoan'olona sy ny fandatsahana ranom-piarabelona ho ny fanazavany ka tokony handraisana fepetra entitra. Daniela Minorso. Ny rongatra ary mbola mirongatra hatramin'izao ny von'olona amin'ny fomba feno bibiana, miaro alatra maso, alatra rantsana, tova sy ny maro hafa. Raha ny feo mandeha, atao sorona amin'ny ladoany, na natanterana fombafomba fa namahazo vadisoa sy ny maro hafa amin'ny akarera ny ankamaroany ireny von'olona matsiravina ireny. Tranga izay tsy mifanaraka ary tsy misy iditra ny fomban-drazana malagasy velively. Fady, tsy manao sorona olombelona ny fomban-drazana malagasy ho imetra feno. Reto koa le izy tato ato hoe fisoroana von'olona le re fatolo le re. Tsara ho marihana fa fady ary fadiny malagasy ny manao sorona ran'olombelona sy ny mamono olombelona na mivantana izany na akolaka fa indrindra amin'ny ara-panahy. Ary tsy ekena ny famonoana olona tsy manatsiny ary tsy akatoavina ny famonoana olona mananjiny. Mananjiny ny olombelona ozony razana. Ka maha-mananjinana izay dia nijiny egalina hasina, hasina egalina fahamarinana, fahamarinana egalina endry. Ka fady ary fadany manao sorona olombelona fa ny zavatra atao eny amin'ny doany sy ny toerana fanasinana araka ny fomba mampanao izay efa nisy hatramin'izay tamin'ny fahagolan'ny fahampanjaka ka lovain'ny taranaka hatramin'ny androany dia tsy inona izany fa ny omby arakaraka ny fomba tany ny lokony sy ny faritra misy azy. Ny ondry velony raisy reny ary ihany koa ny gisalamikika, ny akoho sy ny zavamamy ary ny zavaboary miteraka mamy avokatry ny tsirony tany sy ny maro samihafa rehefa hoe zavatra mamy. Ireo ny fanolotra sorona fa le hoe sorona olombelona izay dia hoy izy ako mamaly anazy mivantana hoe fomba nadala matim-bola sy maty-karena angamba n'izany zavatra izany fa tsy fomba malagasy velively mihitsy. Araka izany, tsy tokony avelavela ho azy amin'izao, fandraisany fanjakana fepetra entitra ireny olona manao bibiana amin'ny mpiarabelona amin'ireny, ho hiatrany ny metra feno. Reny zany natao hoe abibiana ozy fomba fiteny izay. Adalàna, tsy tokony vonoana ny olona. Raha misy hevitra tsy mitovy dia mifanatona ny tsara indrindra. Ny teny maso ifanetrehana, mody fihavanana fa tsy ekena ny falifaty. Raha sanatrika ho izay, analiziko manokana zany. Ary mahakasika hoe von'olona toy ireny, misy foana ve isa taona zao.
dia reny zavatsy reny dia atao hoe mariky ny abibiana atao fotsiny ihany. Raha misy ny olona tratraka ambodombo manao izany na mitoeranaiza na toeranaiza na tsy amin'ny doany zany na amin'ny eny mitsotra eny dia tokony andraisana fanapahan-kevitra entitra mba tsy hisiany zany tsony satria izy ireny ane raha voasatra dia alefa fotsiny voasazy dia mivoaka vany izy dia vao mainka sanatry ny vava manao nataony ka noho izany rehetra izany mba ho isorohana ny zavatra mety hitranga dia manentana ny fanjakana ny tenako sy zahay atao anatin'ny fikambanany gasy tsara fomba mba hijery akaiky amin'ireny vakoka masireny fa arem-bakoka izy ireny ka mangataka re tompoko mba ho asiana mpitandron'ny filaminana mitsirika an'izy ireny amin'ny fotoana anaova mpitandron'ny filaminana patroy na alina izany na ny atoandro. Tsara ho fantatra tsy misy marina izay tsy seho ny to tsy misy fa ny atao no miverina ka tokony hiala amin'ny raha tsy fanao avokoa ny tsirairay miantso ny fanjakana ny fiarahamonina hiaro ny aina sy hanadio ny fomban-drazana malagasy ireo mpandala ny fomban-drazana. Tafiakatra 7 ireo namony ainy avokatra ny fandalovany rivodoza fity avitra mpitandro ny filaminan'ilay zaza no kasaina amidy tany Bekily. Santionandreo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ireo. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV androany. Bekily Androy avitra ilay zaza no kasaina amidy. Lehilahy miisa 3 avy any Ambalavao no nangalatra zaza iray tokony efa taona atao varomaizina no sariny zandary eo anivony ny vondry tobo-paritra Bekily groupement Androy ny farany herinandro lasa teo. Raha nareny loharanom-baovao mahakasika an'io ny zandary eto Bekily dia nanao velapandrika anavotana ny an'ilay zaza ka avitra soamantsara. Zaza nangalarina efa tamin'ny taona 2024 ity avitra ity avy eo amin'ny commune Ambinagny 2 district Ambalavao no nakana azy ka nokasaina amidy ao amin'ny district ny Bekily. Portugal lany filoham-pirenena i Antonio José Seguro. I Antonio José Seguro avy amin'ny antoko sosialista no nandre somaly tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa 720 isanjato ny salanisa hazony manoloana ny André Ventura avy amin'ny ery havanana izay nahazo salanisa 330 isanjato. Izy araka izany no mandimby any Marcelo Rebelo manomboka amin'ny volana marsa ho avy izao. Ity farany izay efa nitondra ny Portugal nandritra ny 10 taona. Ambohimanga ankizy vavy manodidina ny 12 taona mahery eo no niletika tao anaty rano teny Ambohimanga raha nandro sy nilalao rano teo amin'ity toerana ity. Ny fiarahamonina ihany no nikaroka azy tao malalahady efa nentina any amin'ny hopitaly izy ka mbola tsy fantatra ny momba ny fahasalamany. Rivodoza fity tafakatra 7 no namony ihany vokatry ny Rivodoza fity araka ny tatitra ofisialy avy amin'ny BNGC malalahady 8 febroary 2022. Niroa tamin'izany ny tao amin'ny boriboritany faharoa teto Andrenivohitra, ray tao Ambato Boeny, 4 Soalala, 4 ihany koa tao Anjozorobe, ary ray tany Mahajanga faharoa, iray tany Besalampy, iray Antananarivo Atsimondrano. Misa fito kosa ireo naratra, ary 2,720 alina ny isan'ireo olona traboina anatin'ny tokantrano 7,704 alina. Teo amin'ny fahavoazana ara-pananana manokana, trano misy 7,700 alina no dibo-trano, 5,200 no trano simba, ary 13,2 alina ny rava-tanteraka. Lasibatra ihany koa ny sekoly, ka trano fianarana 4,200 isan'ny potika tanteraka, raha toka 7,90 ny simba amin'ny ampahany. Ankoatr'izay, nahitana fahasimbany ihany koa ny CSP1 miisa 3 raha toka 4 ny potika tanteraka, ho an'ny CSP2 fotodrafitrasa 9 ny simba ary 5 ny simba tanteraka. Ireo antotanisa ireo dia azo avy amin'ny faritra misa 7 ahitana ny faritra ny Lamanga, Antsinanana, Vakinakaratra, Boeny, Betsiboka sy Melaky, Sofia, Alaotra Mongoro ary Itasy sy distrika misy 7 izay tena nahitana fahavoazana vokatry ny Rivodoza fity. Vianiana ny tendrombohitra Everest ao anatin'ny fanomana tena tanteraka ny Autriche amin'izao fotoana izao i Raisboka, malagasy mpianika tendrombohitra mialohan'ny ekarany any Everest amin'ny volana May ho avy izao. Manao fanazarantena fiakarana ranomandry sy fanamafisana herijika eny an-tendrombohitra izy hiatrehana ny atsika sy ny fahasarotana any Himalaya. Tamin'ny taona 2022 efa tafakatra hatrany amin'ny 920 metatra i Raisy, saingy voatery ny verina noho ny toetrandro ratsy. Tanjon'ny Raisy sy ny fianakaviany no malagasy voalohany hitondra ny saina malagasy eny an-tampony Everest. Maresaka iraisam-pirenena vetivety misa 4 ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano mahery vaika atao Maroka ny sabotsy lasa teo. Mandidina ny 5 alina sy 1 hetsy ireo trabony izay voatery nafindra toerana ho ny manam-pahefana ny toerana. Ankoatr'izay maro ihany koa ny fahasimbana ara-materialy tsy voadrafitrasa
izay fantohany ezaky ny fitondram-panjakana ny fanarenana azy amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ny diality n'aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafo amin'ny rapitondra ary tompoko lasa tombovavy lomatomboka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.